nitsangana tamin'ny maty Kristy dia ry havana hiomana ao amin'ny fideransika velarintsika ny FFPM 700 FFPM 700 dia aorian'izay FFPM 370 513 dia andaongy mbola iarahantsika mamaky ny Isaia toko fahaenina amby roapolo Isaia enina amby roapolo ny andininy fahatelo manao hoe zany amin'ny anaran'i Jesosy ny saina tsy miovaova dia arovanao amin'ny fiadanana tanteraka satria matoky anao izy. Amen. Te hanana fiainam-piadanana ve ianao ry havana ary tena hoe fiadanana tanteraka ny afatra ho anao dia hoe matoky an'i Jesosy, matoky an'i Jesosy. Ny firenena Joda eto no lazain'ny Isaia hoe tsy niovaova ny sainy rehefa nampodian'Andriamanitra avy amin'ny sezitany tany a Babilônia izy. Hany ka narovana tao amin'ny fiadanana tanteraka. Dia sika izao koa ry havana no toy ny hoe avy any an-tsezitany ara-panahy fa nampodian'Andriamanitra ho eo aminy sika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia ataovy ampy anao zany anananao confiance amin'ny Jesosy, atokinao azy na sika hivavaka sika. Tompo malalo ndreto izay fiangonanao izay nantsoinao andova lanitra, mideranao zahay noho ny amin'izany fahasoavanao aminay zany fa tena hoe fahasoavana no anton'izany. Dia mangataka izay ankehitriny ray malalo aoka ny andro sisa mbola hivahiniananay ety an-tany dia tena hoe ampitomboinao anay amin'ny fahatokinanao, izany no atakay. Maro aminay tokoa ny Andriamanitra mino anao zahay sainga tsy mahatoky anao, mifona mpamonjy eo, mifona fa aoka izay zavatra rehetra vakianay ao anatin'ny Baiboly ampitombo anay amin'ny fahatokinanao. Dia rainay ianao Andriamanitra tamin'ny namoahanao ny zanak'Israely avy tany Egypta. Mankalaza anao zahay ny amin'ny namerenanao an'i Joda avy any an-tsezitany. Jesosy Kristy nideranao zahay tamin'ny nanangananao an'i Lazarosy tamin'ny maty. Ary Andriamanitra velom-piderananao zahay tamin'ny nanangananao an'i Jesosy Kristy nampiakaranao azy tany an-danitra fa nanehoanao ny herinao zany ny tantarain'ny Baiboly anay ampio zahay atoky an'izany. Dia rehefa mandalo fizahan-toetra ampio hibanjina anao ary na inona hitan'ny masonay aza vela herikerika zahay hiala aminao. Fampianaro isaina mandrakariva hoe anao ny famonjena, anao ny famonjen'Andriamanitra. Dia indro izay ankehitriny manavao ny fanoloran-tenanay atolotray ny fonay, atolotray ny momba anay rehetra mba anjakanao fa tsy misy mpanjaka tahaka anao. Dia tena hoe tsy hiala, tsy hiovaova amin'izany ny sainay
ary toetra anaty fiadanana tanteraka izay. Amen. Mbola jerentsika ny ao amin'ny Romanina toko 19. Romanina toko 19 ny andininy 430. Amin'ny anaran'i Jesosy zany manao hoe iza ny manameloka Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Amen. Amin'izao fotoana izao ry havana dia eo ankavanan'Andriamanitra Jesosy Kristy. Inona no ataony eo mifona ho antsika, mifona ho antsika izy. Na antsika mbola hidera azy, hanantona azy, hisaotra azy ny amin'izany fa afaka isika. Tompo malalo, mazava ny teninao, fahafatesana ny tambony ota, dia fahafatesana vatana izany, fahafatesana ara-panahy, fahafatesana mandrakizay. Dia mbola mankasitraka anao zahay, mankasitraka anao zahay satria na dia mpanota aza tsy mbola naharinga anao, satria miaina an' Jesosy isan'andro ianao. Sotra Jesosy Kristy mideranao zahay, ampio zahay mba tsy
tsy ho isan'izay olona manararotra manao tsinitsinina ny fahariponao aminay fa omeo anay ny bebaka amin'ny marina. dia Jesosy, ianao zay miantso anay ho sakaizanao, ianao hiasa anatanteraka ny sitraponao aty anatinay. Tena maminay loatra zany hoe manana sakaiza toanao Jesosy ety an-tany, nanolotra ny ainy ho anay, ary dia mbola tsy mitsahatra amin'ny fona ho anay mandraka ankehitriny eo anilan'ilay Andriamanitra iray. Sotra Jesosy malala. dia amindreo fo zahay tsy ho isan'izay olona manao tsinitsinina zany fifonanao anay zany, fa tena ho hita sakaizanao. Amen.
andriamanitra irireny ny voninahitra ho amintsika kosa ny fiadanany. Amen. Anio alahady 10 avrily 2024 alahady ny sapandrofi, alahady izay tondrana ambavaka ny sampana Dorcas manerana ny sahany FJKM, ibanjinana ny lohahevitra hoe mandresy ny fahafatesana ny tompo. Ny liturgia amin'ny andron'ny fahatelo ry havana no anatanterantsika izao fanompom-pivavahana izao. Zao dia anatanteraka ny anjara irany ny sampana Dorcas milohateny hoe ho vavolombelona. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny famindrampoary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy, zanaky ny ray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Amen. Ho fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra dia andesika hiara hitsangana anome voninahitra ny tompo, hiaraka amaky ny salamo. Amin'ny anaran'i Jesosy, misaora an' Jehovah ianareo anjeliny, dia ianareo izay mahery indrindra sady mankatoy ny didiny ary miainy ny feon'ny teniny. Misaora an' Jehovah ianareo miaramilany rehetra, dia ianareo mpanompony izay manao ny sitrapony. Misaora an' Jehovah ianareo asany rehetra manerana ny fanjakany. Misaora an' Jehovah ary fanahiko. Amen. Yeah.
iaraka hivavaka sika riavana. Midera sy mankalaza ary mame voninahitra ny anaranao zay ry Tompo Andriamanitra be voninahitra, be fiantrana, be famindrampo. Atolotray anao tokoa ny dera sy ny aja ary asandratray amin'ny feo avy zany satria mendrika anao indrindra. Sosesehana tokoa mantsy natobaka ao teo amin'ny fiainanay ka mahavory anay eto an-tranonao ankehitriny, indrindra amin'izao alahady natokana hitondrana ambavaka ny sampana Dorcas izao. Dia tanterao sy hamarino eto raio, ny fanatrehanao anay izay mivory amin'ny anaranao fa maniry indrindra zany zay zanakao. Ny fanahinao ary no aoka hiasa mahery ao anatinay ka aizanay manolotra ny tenanay ho fanatitra velona sy masina ary sitraka ao Andriamanitra ray. Mandresy ny fahafatesana tokoa mantsy ianao, ka afaka mamindra aina vaovao aminay mba hahafahanay mijoro vavolombelonao eo amin'ny andraikitra napetraka ao iantsoroanay. Dia tao miary zahay ahibanjina anao ka ahitanay ny herinao sy ny voninahitra ao mandritra ity fanompoavavana ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Vavatsika ry Tompo Andriamanitra omenao sehatra indray izay ankizy sy tanora ankehitriny higoka sy hihainy teninao ka mitenena araka ny fombanao fa mihaina izahay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Dia mbola faly miarabantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny ao amin'ny Romanina toko 9 andiny 2:30 dia angalantsika afatra. Romanina toko 9 andiny 2:30. Rehefa hitantsika zany dia ndeha rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe izay tsy niaro ny zanany fa natolony hamonjy antsika rehetra izy, tsy omena antsika miaraka amin'ny maimai-poana kova ny zavatra rehetra. Amen. Tsy omena antsika manina hony maimai-poana. Ninona hono mena maimai-poana? Ny zavatra rehetra. Mazava be zany soratra masina zany ny fomba namondren'Andriamanitra ny olombelona dia tamin'ny nanomezany ny zanany lahy tokana. Tsy hoe nanana zanaka maro be akory Andriamanitra dia hoe Jesosy ilay zanaka nadira dia hoe ino meo ny olombelona any. Tsy izay ilay izy ry havana fa hoe zanaka lahy tokana izy io ary sarobidy indrindra tamin'Andriamanitra. Dia izay ny nomeno antsika. Nisy tantara kely tahaka izao, tovolahy anankiroa andeha hivavaka izy. Dia fanao ny ao amin'ny fiangonana moa rehefa tonga ny vavaka fangatana dia misy ilay vavaka mangina. Dia nifanaraka izy amin'ny rahalahy hoe alao ny sy etiko dia za entiny sy ambavaka. Mety be zany ozy ilay anankiray, ndao ary hifampitondra ambavaka tsika. Dia inona ary le entinysy inona ary ny tianysy angatana an'Andriamanitra niary sy mba azo zany hoe fiara matao adalana, tsy matao adalana zany na le hoe katikaty reny zany. Dia meme be mihitsy le namana anankiray, aiza akory sy tonga dia za mihitsy ve nangata sy ety raha mba hoe bisikileta hay dia mety azo anse zany. Dia zao ny teny ka zay mihitsy nangatako amin'Andriamanitra. Fa tadidiny se le Romanina toko 9:2:30 le sarobidy indrindra ary nefa mena Andriamanitra tsika maika izay zavatra rehetra omena antsika maimai-poana zany.
ndeha tsika ry ankizy malala tanora malala tena hoe tsy salasala rehefa ngataka amin'io Andriamanitra raintsika io na fahiandriany zany na fahaizany zany eny hatramin'ny fitondran-tena azy afaka omen'Andriamanitra antsika zany izay rehetra angatahantsika amin'Andriamanitra omena an'Andriamanitra maimaim-poana zany satria nahoana ilay sarobidy indrindra aza no efa nomena maika fa ny zavatra rehetra dia ndeha tsika hiaraka hivavaka. Jesosy Kristy tomponay, ankasitrahanay ianao fa ianao nefa nilaza fa omenao anay maimaim-poana ny zavatra rehetra satria dia ny tenanao mihitsy aza no efa natolonao teo amin'ny azy fijaliana. Mankasitraka misaotra indrindra aminaranao Jesosy nanaovana ny vavaka. Amen. Ivavaka sika tompoko Andriamanitra, saotranao zay fa omenao zao fotoana sarobidy zao andrenesana ny teninao. Ny teninao zay efa nilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Dia aoka mifanahinao masina men'ny fonay tsirairay avy ka mpamaky ny teninao mba tsy handiso izay voasoratra. Ny mpitondra ny afatrao ane tsy hanambara fa tsy ny sitraponao rery ihany. Ary izay rehetra mandre ny teninao mba ho mpiaim-pakatoa ka iny tokoa fa mandresy ny fahafatesana ianao ry Tompo. Koa mitenena Jehovah fa mihaino izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay mivavakay. Amen. Hiaraka mamaky sy hiaino ny soratra masina isika amin'ny fanekena taloha. Bokin'i Isaia 9:20 andininy 1 ka hatramin'ny 11. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Amin'izany andro izany dia ho iraina eto amin'ny tanin'i Joda izao firany izao. Manana tanàna mafy isika, famonjena no tendren'i Jehovah ho manda sy fiarovana. Voay ny vavahady mba hidiran'ny firenena marina izay mitana fahamarinana. Ny saina tsy miovaova dia ho arovanao amin'ny fiadanana tanteraka satria matoky anao izy. Matoky an Jehovah mandrakizay fa Jehovah Tompo ny vatolampy mandrakizay. Fanahetra ny mponina avy toerana, ny tanàna avy dia harodana, eny harodana ho amin'ny tany ka azerana ho amin'ny vovoka. Hitsahan'ny tongotra izy dia ny tongotry ny olo sy ny faladiany mahantra. Voaravina ny lalany marina, eny aravina ho marina indrindra ny alehan'ny marina. Ko amin'ny lalan'ny fitsaranao Jehovah no endrasanay anao, ny anaranao sy ny fahatsiarovananao no iriny fanahinay. Amin'ny fanahiko no andriko anao noho ny alina, eny ny saiko atao anatiko ny tadiavako anao fatratra. Fa raha mamelo ny tany ny fitsaranao dia mianatra fahamarinana amponina amin'izao tontolo izao. Na dia asiana soa aza ny ratsy fanahy, tsy mety mianatra fahamarinana izy. Eny, na dia ao amin'ny tanin'ny fahamarinana azy izy, mbola manao meloka ihany ka tsy mety mijery ny fahalebiazan'i Jehovah. Jehovah, avo ny tananao, nefa tsy jeren'ireo. Tsy maintsy ho jereny ihany anefa ny fahasaro-piarinao amin'ny olonao ka ho menatra izy. Eny, afo nandevina ny fahavalonao.
Hotoizantsika ny famakina ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny jaonina toko 12 andininy 12 ka hatramin'ny 7. Ary hofaranantsika ny famakina ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko 9 andininy 1:30 ka hatramin'ny andininy 7:30. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho ny ampitsininy ny vahoaka betsaka izay tonga ho amin'ny andro firavoravoana rehefa naharefa hankany Jerosalema Jesosy dia naka sampany fy ka nivoaka hitsena azy sady niantso hoe: Hosana, isaorana anie ny mpanjakan'ny Israely, ilay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Ary Jesosy nahita zana-biriky anankiray dia nitaingina azy araka ny voasoratra hoe: aza matahotra ry ziona zanakavavy, indro avy ny mpanjakanao mitaingina zana-biriky. Izany zavatra izany dia tsy fantatry ny mpianany tamin'ny voalohany, fa rehefa niditra tamin'ny voninahiny Jesosy dia voanahatsiaro izy fa voasoratra ilaza azy izany zavatra izany, ary efa nataony taminy izany. Ary nanambara azy ny vahoaka izay teny aminy, fony izy niantso an'i Lazarosy hivoaka tamin'ny fasana ka nanangana azy tamin'ny maty. Ary izany koa no nitsenan'ny vahoaka azy, satria efa reny fa nanao izany famantaran'izany izy. Ary tamin'izany ny fariseo dia nifampilaza hoe: hitanareo fa tsy mahefa na inona kory ianareo, indro efa lasa manaraka azy avokoa izao tontolo izao. Inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra momba antsika, iza no atohitra antsika, izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolony hamonjy antsika rehetra izy. Tsy homeny antsika miaraka aminy maimaimpona koa va ny zavatra rehetra? Iza no hampanga ny olom-bo fidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va sa fahantrana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe: fanonony aminao no namonoana anay mandrakariva, toy ny ondry ho vonoina no fijery anay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Fa matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanapahana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ny ambony, na ny ambany, na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao, dia tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika. Amen. Name
mipetraka ny fiangonana mbola ho ampitomboana lalandafa aminareo ane ry havana ny fahasoavana mampiadanana vi amin'andriamanitra rahaitsika sy Jesosy Kristy tompontsika amen. Vavaky sika matoky izay fa manatrika ity fotoan'ity ianao efa hatrany am-piandohany, matoky izay fa ny fanahinao mahery, fanahy miasa tao amin'ny mpamaky teny ary miasa ao amin'ny mpitoro teny ary miasa eo amin'izay miaino ihany koa ahatonga ny tenin'Andriamanitra ho azona iainana. Koa dia mitenena Jehovah fa miaino izay mpanomponao. Amen. Ny boky Isaia toko 220 tatsika ao anatin'ny perikopa ry havana, andininy 1:12 no akatsika ny fifampaherezana amin'izao maraina izao alahadin'ny Dorcas. Rehefa miresaka hoe Dorcas dia iza ny eo an-tsaina amin'izay ny vehivavy, dia manatitra pastera vehivavy ihany koa sy nao daparitany ary misaotra an'Andriamanitra fa dia arabaina nareo Dorcas fa nahazo namana nareo. Zay aloha zany dia zava-dehibe fa tsy ny Dorcas ihany nahazo namana fa ny fiangonana manontolo, satria tsika dia fiangonana FJKM manokana vehivavy sy lehilahy mpitandrina tsika, ka dia mpitandrina avokoa reny na ny vehivavy na ny lehilahy ary isaorantsika n'Andriamanitra zany. Misy raha teo ny vehivavy mitombanda fa misy ny lehilahy te hiditra Dorcas indray. Satria miresaka vehivavy tsika androany, miresaka ny Dorcas fa miresaka ihany koa ty perikopa ty ary tena miresaka ny amin'ny antsoina hoe fitanana ny fahamarinana, tsara fiarovana izay mitana ny fahamarinana. Zay no lohahevitra nomeko azy, tsara fiarovana izay mitana ny fahamarinana. Aladiny Dorcas tokoa anio manerana sahany FJKM vehivavy ndresahana. Andehantsika hamaky teny anankiray eo amin'ny mpitoro teny fahafito atoko raha ohatra ka tiana rotsy maninona fa azo vakina toko ihany io. Mpitoro teny fahafito 7:20 kala miteny hafahafa zay izy io fa dia vakio aloha tenin'Andriamanitra io na izany azy. Ndawary hamaky azy tsika ny 7:20 vakio tsara namanareo vehivavy tena tsara mamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Zay no tadiavoko fa tsy hitako dia izao, lehilahy ray no hitako marina tao amin'ny arivo fa tao amin'ny vehivavy arivo. Ahoana izy tao amin'ny vehivavy arivo izy nanina izy tsy nahita izy na dia ray aza izy. Raha koa zay izany mpitoro teny milaza an'izany fa tsy zako ka mantika tsy teny hoe dia mba migafy koa mpitoro teny fa amin'ny andro vehivavy izy no miteny an'izany. Saingy izao marina fa misy koa dikateny hafa aloha amin'io dikateny io fa no fafaniny voalazany Paoly apôstôly eo amin'ny Korintianina 2 toko 5:17 lay antsika manao hoe ko raha misy olona amin'ny Kristy izy dia olom-baovao izy. Ka nalahy zany na vavy rehefa ao amin'ny Kristy dia tena olom-baovao izy. Voafafa zany ty karazana constat izay nataony mpitoro teny ty. Fa ny fanontaniana lehibe zany mipetraka amin'izao fotoana izao dia hoe mbola misy olona mitana ny fahamarinana ve? Mbola misy ve zany olona mitana ny fahamarinana zany? Mahaberesaka io. Mahafinaritra atao amin'ity perikopa ity dia izao, fiarovana mafy ho an'izay tsy mivadika Andriamanitra. Tsara fiarovana izay mitana ny fahamarinana izy no lohatentsika. Fiarovana mafy ho an'izay tsy mivadika Andriamanitra. Zany no tazantsika ato amin'ilay Isaia toko 4:20. Na lehilahy zany na vehivavy mitana ny fahamarinana dia tsara fiarovana. Amin'izany andro zany izy dia ho irainy eto amin'ny tanin'ny Jody izao firany izao. Manana tanàna mafy sika, famonjena no tendren'i Jehovah ho manda sy fiarovana. Manda rososina hoy ny dikateny diem, fiarovana rososina, rindrina mafy sy fiarovana mafy nomen'Andriamanitra atsika. Ary izany fiarovana zany
dia tsy tambo avo be akory, tsy tambo vato akory fa ny famonjena. zay ny lazany eo, famonjena no tendren'i Jehova ho manda sy fiarovana, ny famonjena. Ary ny teny famonjena vao tababolana zay tsika nyresaka n'izany hoe avy amin'io teny famonjena io, io teny famonjena io ny teny hoe Yesoa zay fiavin'ny anaran'i Jesoa, dia fiarovana mafy ho antsika zany ny anaran'i Jesosy Kristy raha tahinika hoetoka avy hatrany makany amin'ny fampiarantsika. Fa izy ny tena arovan'Andriamanitra zay mitana ny fahamarinana, mitana ny fahamarinana. Fa mamaky an'ilay say atoko fahinana amby roapolo tsika dia tsy pinazy tsirairetsika fa ilaza fotsiny ny hoe inona moa zany hoe mitana ny fahamarinana zany, mitandrina tsara tsy hanao meloka, mitana ny rariny. Ary rehefa miresaka hoe ny rariny ianao dia misy resaka lalàna, ary rehefa miresaka hoe lalàna ny ato amin'ny soratra masina tsy miresaka amin'ilay lalàna fantatritsika ireny fotsiny fa miresaka ny antsony hoe Torah. Ary ny Torah dia tsinona akory fa io baiboly testamenta taloha eny am-pelantanantsika io, zany Torah zany. Ka dia ny olona mitana ny fahamarinana zany a dia mitoetra tsara ao anatin'ny antsoina hoe fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Olona mitana tsara ny tenin'Andriamanitra, mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Andeha averiko indray fa tsy maninona manao teny averina, fa ny tenin'Andriamanitra zay fikiratsika dia tsy boky akory. Zay indray baibolitsika moa tsy haintsika no mitahiry azy tsara na miasa loatra amintsika amin'ny baiboly dia rovotra vetivety, fa ny tenin'Andriamanitra lazay ny soratra masina dia hoy izy hoe lay teny hatramin'ny voalohany tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany, jaona toko voalohany zany, ary ny teny dia tonga nofoka ka nanino azy izy, zany hoe tena azo raisy tanana, azo tsapay tanana. Ny olona mitana ny fahamarinana zany dia hita eo amin'ny fiainany ho azo tsapay tanana ny fampiarana io tenin'Andriamanitra io. Fa rehefa lasa teoria, soratra fotsiny ny baiboly fa tsy miasa amin'ny fiainantsika, tsy misy akony eo amin'ny fiarahamonina, tsy misy akony eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, fa ny fiainana ny ivelan'ny fiangonana ihany no fiainana ty anaty fiangonana, dia tsy mitana ny fahamarinantsika raha izany no izy. Voalaza ny ohabolana 17 ny teny manao hoe ny fahamarinana miaro zay mandeha tsy misy tsiny fa ny faharatsiana mamotraka ny mpanota. Ohabolana 17 andininy fahaenina. Ina inkona atao hoe mitana ny fahamarinana. Mitana ny fahamarinana dia mahatoky, manana ilay antsoina hoe saina tsy miovaova, fa mahatoky tanteraka an'Andriamanitra. Raha saina amin'ny teny tsotra zany dia hoe olona tsy mivadibadika, olona tsy manao géométrie variable amin'ny fiainana maha-kristianina azy, raindray tsara fanahy fa raindray olon-dratsy, raindray ratsy fanahy fa raindray sahala amin'ny tsara fanahy. Sala ozy ako fa ny ratsy fanahy tsy mety ho tsara fanahy mihitsy, ty ivelany ihany mety ho tsara fanahy zany. Ary dia zay le hoe manana saina tsy miovaova. Ny teny hoe saina moa ny lazany azy dia rehefa mijery dika teny fototra ianao dia ao anatin'io ny teny hoe tanjona, manana tanjona tsy miova, manana but raha ohatra ka tiatsika tsy miova, manana fenitra tsy miova. Inona ny fenitra tsy miova? Ny fahatokinan'Andriamanitra, ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra, ny fiarahana amin'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy dia tsy miova zany. Inona ny endriky ny fiarovana omen'Andriamanitra? Raha mamaky an'ilay salamtsika dia ny hoe ny fahafahana miditra makao an-tanàna, zay milaza fa mandry fahalemana ny tanàna ny dikan'izany. Fahafahana miditra ao an-tanàna, raha niditra tao an-tanàna Jesosy Kristy tamin'ny andro sampandry fitako zao dia nitaingina zana boriky, zay milaza fa mandry fahalemana ny tany ka tsy ny fikatrokatroky ny sovaly no nentina niditra ny tanàna mba ilazana fa misy ny ady, fa zana boriky tanora zay milaza fa mandry fahalemana ny tany rehefa miaraka amin'i Jesosy Kristy. Ary zany no tombony omen'Andriamanitra antsika, zany fahasoavana zay omen'Andriamanitra antsika, ny ananantsika zany fahalemana, filaminana zany. Ary rehefa mamaky tsara ny soratra masintsika, ny saina tsy miovaova izy dia arovanao amin'ny fiadanana tanteraka. Ny teny Hebreo, mamaky ny baiboly teny Hebreo, ho an'ireo mahay mamaky an'izany dia mampiasa teny indroa salom salom io lazany azy. Rehefa miteny hoe salom salom zany dia hoe tena filaminana tanteraka, azo antoka ny filaminana.
azo antoka izany manomeny antoka ny filaminana tsy ny olona zay mety hoe amin'ny maha olombelona azy dia mitady filaminana aty zay roa fa ny tena manomeny filaminana dia ilay Jehova Andriamanitra Israely, ilay Andriamanitra mpamonjy no manome zany filaminana zany. Mifaly amin'ny Jehova ny marina ho soratra masina ka mialoka aminy, mialoka ao aminy ianao, ary ao zany no karazana hoe abri fiarovana ho an'ny olona marina. Salamo 210 zay voalohany. Ny faharoa dia ny hoe ampianary ny fahamarinana ny marina mba ho tia azy, ampianary ny fahamarinana ny marina mba ho tia azy. Tsara fiarovana zay mitana ny fahamarinana fa mbola tombo nomena antsika dia zao ny olona marina dia mbola ampianarin'Andriamanitra fahamarinana. Raha tahiny zany anao ka mitana ny fahamarinana io dia mbola hitombo ny fahamarinanao. Ary mitovy amin'ilay lazain'ny soratra masina ity ao amin'ny Luka 20:5-20. Ahoana voalaza ao amin'ny Luka 20:5-20. Dao vakio kely hoe sokafo baibolinao. Mila ingakangana kely tika matika amin'ny baiboly io fa mila mahay an'io zany e. So liko ny tediavina ka any amin'ny oseano misokatra. So voalaza ao, lazaiko aminareo amin'ny anaran'i Jesosy, zay rehetra manana dia omeny, fa ny amin'izay tsy manana na dia izay ananany aza dia atao inona izy? Alaina aminy. Ao amin'ny Apokalipsy misy an'izao soratra zao manao hoe ary zay marina kosa ozy izy, aoka mbola no ny marina ihany. Ary zay masina, aoka mbola iamasina ihany izy. Andriamanitra zany tsy hoe miangatra akory, fa Andriamanitra dia tia ny marina, ka ny olo marina dia ampitomony fahamarinana. Fa ny ratsy fanahy kosa zay tsy miraharahan'Andriamanitra, za matsy dika anteny hoe ratsy fanahy tsy miraharahan'Andriamanitra, ny fahavalon'Andriamanitra toan'ny Moabita zay voaresaka eo amin'ny 520 dia tsy afaka mianatra fahamarinana, tsy afaka mianatra fahamarinana. Andehantsika maky azy ao amin'ny Isaia 9:20 zay vao nivakitsika teo ao anatin'ity toriteny ity ka ny 10:10. Ao ary avadio ny baibolinao Isaia 9:20. Ahoana ny voalazany eo momba ny olona ratsy fanahy? Na dia asiana soa aza ny ratsy fanahy, tsy mety mianatra fahamarinana izy, eny na dia eo amin'ny tanin'ny fahamarinana azy izy mbola manao meloka ihany, ka tsy mety mijery ny fahalebiazan'i Jehova. Raha atao fampiarana hitsin-dalana io dia hoe na dia tia ampiangonana azy izy, hitoriana teny isan'andro izy dia mbola manao meloka ihany izy. Ala mafy be a, ala mafy be. Na dia tia ampiangonana izy, na dia hitoriana ny tenin'Andriamanitra isan'andro azy, tsy mety miovy izy. Ny ataony ihany ny ataony, ny adalany ihany no ataony. Fa ahoana kosa ny marina dia voaravina ny lalan'ny marina. Eny aravina ho marina indrindra ny alehan'ny marina. Tena hoe aravina io dia hoe aplanir, mandravina, mandanjalanja, équilibrera titsika. Ny fiainan'ny marina zany dia fiainana voalanjalanja, mahalala ny rariny sy nitsiny, fa tsy baikolo ny lalam-piainana hitady tombontsoa fotsiny manokana amin'ny maha olona. Tsy manao tolona mba havelomana, so ny vazaha hoe lutte de survie, fa velona anatin'ny firindrana tanteraka. Ary zany atao hoe famonjena ndre velona miaraka amin'Andriamanitra, miaraka amin'ny Jesosy Kristy, miara-monina amin'ny Jesosy Kristy, ilay teny tonga nofo ka nonona anday miaraka amintsika. Jesosy Kristy zany tsy natao ianarana, tsy natao ho lazaina fotsiny, tsy natao tantaraina fotsiny, tsy natao ambara fotsiny, fa natao iaraha-monina zany Jesosy Kristy zany. Ary zany no fahamarinana ampianaran'Andriamanitra antsika rehavana malala fahamarinana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ary ny olo marina dia mianatra fahamarinana amin'ny fahamaizan'Andriamanitra, fitsaran'Andriamanitra no lazany azy ato. Fa tsy olona maty-ena ny zavatsarotra. Misy olona dia hoe maty-ena ny zavatsarotra, mienahena tsy mandre maharary tsony, tsy mety miova, na dia voakapoka isan'andro azy. Dia misy amin'ilay teny anankiray zay mahafinaritra ary mampatahotra ao amin'ny ohabolana 720 manao hoe andonga mba jerentsika miaraka zany ohabolana 720 teny 5:30. Ahoana ny voalazany eo 720 andininy 5:30. Dia maninona ozy izy? Zao tsika maky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Nokapohiny aho ho ianao fa tsy raiko naharary, nandalasiny aho fa tsy hotsaroko. Raha vinangiano fomba hitadiavako azy indray, io moa le mitady toka ny resahana amin'io. Fa indraindray rehefa matienany kapoka sy ny fitsarana isan'andro ny olona dia sahala tsy miraharatsony,
sala amin'ny olona mandeha fofona zortira maimbo eraka tananarivo mandeha ny olona zany tsy miraharatsony fa de misy olona eo tena hoe zavatra maimbo be no akaikiny eo de anganareo tsy mamandrehan zany zay efa zatra ramsea zay efa laza zatra maimbo izy zavatra maloto tahaka zany ary zany ndray ny fiainana manahirana fa ny olo marina ao anatin'izany rehefa kapohin'andriamanitra rehefa tsarain'andriamanitra dia mianatra fahamarinana ny mponina am'izao tontolo zao hoy ny andininy fahasivy ninona moa tena antony zany fikapohan'andriamanitra zany ka arinona ny fahamarinana ao anatin'izany de zao mba hitodika amin'andriamanitra ny olona ary zany ny fahamarinana tompoko mba hitodika amin'andriamanitra ny olona jesosy ny fahamarinan'andriamanitra izy ny manambara azy ny solatra masina mba hitodika amin'ny finoana tsy mihatsara velatsy an' jesosy kristy isika ary zany tian'andriamanitra iainantsika farandriavana miaro fatratra ny olo marina izy manoloana ny ratsy fanahy ho foy ty fizarany ty miaro fatratra ny olo marina izy manoloana ny ratsy fanahy ny olo marina zany no antsoina hoe olon'andriamanitra ary ny olon'andriamanitra rehetra de tokony olona inona afero kely ny olo marina dia olon'andriamanitra ary ny olon'andriamanitra rehetra de tokony olo marina saro-piaro amin'ny olona io andriamanitra zay ny lazay nyty solatra masiny ity saro-piaro andriamanitra zany hoe maniry fatratra ny olona mba ho azy mandrakizay andriamanitra irin'andriamanitra fatratra ianao mba ho azy mandrakizay ka dia arovany amin'ny ratsy fanahy de reo olona tsy mampiseho tahotra an'andriamanitra akory na de fahita aza ny herin'andriamanitra mahagaga be deaibe nge ny zavatra nitranga tamin'iny roa taona lasa zay nisy ny pandemia iny zay mbola misy fa misy olona ny tena mara de niaretina ny tena nampitahotra azy fa tsy andriamanitra nampatahotra azy ary zany no zavatra nitranga ke de mampalahelo moa amin'ny kristianina ary de miara-matahotra amin'ny tsy kristianina koa de tsy hitatsony hoe izany kristianina sy izany tsy kristianina andriamanitra moa mahalala an'izany tsy anjaratsika zany marina fa masika ny fahavalo manahirana ny aretina miapanga ny fahavalo de reo olona zay tsy mampiseho tahotra an'andriamanitra ho iaho teo na de efa nahita ny herin'andriamanitra azy fa andriamanitra kosa dia miaro fatratra ny olony ary tsy misaraka amintsika hatramin'ny farany noho ny fitiavany atsika fa iza no asaraka atsika amin'ny fitiavan'andriamanitra hoy ny solatra masina fahoriana va fahafatesana va ery evany ambony va ery eva ty ambany va tsy misy asaraka atsika amin'ny fitiavan'andriamanitra zao amin'i kristy jesosy ary mahafinaritra any lazainy azaina moranako azy lazainy romanina toko fahavalo zay mivakitsika teo ny hoe andriamanitra ny momba atsika ozy izy andriamanitra ny momba atsika io moa tikan'izany hoe andriamanitra momba atsika zany de ny tikany hoe andriamanitra momba atsika de hoe miaraka amintsika andriamanitra tsy misaraka amintsika andriamanitra tika teny katolika any amin'ilay matitoko valo ambyroapolo de milaza hoe indro aho miaraka aminareo isan'andro vaky zany hoe fampitatana aminareo a zay ny dikany voalohany zany hoe andriamanitra io zany tsy manary atsika eo naovinanaovina raha mijoro tsara amin'ny fahamarinana antsika tena manana an jesosy kristy tsika tsy manary anao andriamanitra aza matahotra nindreo nareo dorkas zay anankiray am'izay mampianatra n'zany fahamarinana zany ho an'ny fianakavianareo ho an'ny fiangonana raha mijoro tsara amin'ny fahamarinana antsika aza matahotra fa momba anareo andriamanitra fa ina koa dikany teny hoe momba anankiray dikany teny hoe momba raha ty amin'ny testamenta taloha de hoe miandany aminao andriamanitra miandany amin'ny olony andriamanitra ary zany no andriamanitsika tompoko tsy neutre zany andriamanitra aloha lazaiko zany tsy neutre zany andriamanitra andriamanitsika mba tiatsika malagasy loatra io neutralité zay neutre zay tsy miandany zay rehefa misy miady de za tsy miandany a nefa ndre hita ihany hoe miandany fa andriamanitra tompoko de miandany tena miandany aminao olona izy ianao no olony de miandany aminao izy miaraka aminao izy momba anao izy ary zany no andriamanitsika zay le hoe andriamanitra miaro fatratra ny olony manoloana ny ratsy fanahy ka zany de manamarina ny amarininy ny tenin'andriamanitra moa hoe ataony samy hafa ozy izy no manompo azy tsy manompo azy tsy no moabita zay fahavalon'andriamanitra no de ho tahiny fa ny israelita zay mpamompon'andriamanitra ary zany no nahafahany hira hoe ary dia hira hoe sika zay la hitantsika eo amin'ilay isaya toko faina ambyroapolo ao lavaka malala manarina zao toroteny zao sika ka mamerina aminao ndray izay voalaza teo rehetra manao hoe
tsara fiarovana izay mitana ny fahamarinana, fiarovana mafy ho an'izay tsy mivadika Andriamanitra ary ampianary ny fahamarinana ny marina mba ho tia azy ary miaro fatratra ny olo marina izy manoloana ny ratsy fanahy. Mifalifa anisan'ny olon'Andriamanitra ianao, miaro anao Andriamanitra, aza matahotra. Amen. dia araka ivavakantsika riavana manoloana ny teninao ry Tompo Andriamanitra ay dia menatra izahay fa izahay iretiko ilay mbetika tsara fanahy manoloana ny fiarahamonina kanefa misy fotoana ihany koa izahay dia manao zavatra tsy marina, manao zavatra sy mampalahelo anao, manao zay zavatra mampalahelo manodidina anay. Dia taratry iny ihany koa ry Tompo Andriamanitra, ianao mahita fa tsy mamahatoky izahay eo amin'ny fiainanay, tsy mamifikitra amin'ny teninao ary indrindrandrindra rehefa hoe anananao ho tanjona eo amin'ny fiainana dia miovaova izany. Mifona Tompo, mifona rery Tompo Andriamanitra ay, nampalahelo anao izahay dia indro ianao ny vavaka mangina, ny fifonana mangina sy ataonay tsiraray avy ankehitriny. Misaotra Tompo, Andriamanitra be famindrapo ianao, ka inonay tokoa fa tonga eo anatrihanao ny fifonanay ary ilay Jesosy Kristy Tompo mitsangana eo ankavan'Andriamanitra no indro ny fikeranay fa mifona ho anay tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana ny vavaka. Amen. Ho antsika izay niaiko tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny Tompo ary ny bebaka marina tokoa. Mitsangana, andray ny teny somafaly atolotry ny Tompo atsika ho famelana ny olontsika. Fa raha fonombola fahavalo azy sika no nampihavanana tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany, maika ny amonjenantsika amin'ny fahavelomana ankehitriny rehefa nampihavanina, ary tsy izany ihany koa fa mifaly amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika izay nahazoantsika ny fihavanana ankehitriny. Ambara aminaran'ny Tompo ary fa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina, midy rany Tompo. Amen.
hoantsika izay voavela heloka ry havana dia andeha ambaratsika ampabe maso a ny finoantsika araka ny fanekempinoana laharana faharoa isika mino an'Andriamanitra iray ray tsy to taran'i Jesosy Kristy tompo ilay zanaka tonan'Andriamanitra nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra izy nahariana izao tontolo izao no ny amintsika olombelona sady famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny dia tonga olona izy nondomina tamin'ny azy fijaliana fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Ponty Pilato izy nijaly izy ka nalevina nitsangana tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy niakatra ao any an-danitra izy ary mipetraka ao an-tananakavana indray avy any neviny indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary ny fanjakana isika mino fanahy masina tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsahoana sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka izy dia niteny tamin'ny vava mpaminany isika mino fiangonana iray miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly tontolo izao isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsanganany maty ary ny fiainana mandrakizay amen raha ny marina ry havana malala dia tonga eo amin'ny fotoana ny asa vavolombelona isika misy fanazavana kely tsy maintsy atao anefa mialoha n'izany ny fanazavana atao aloha dia ny hoe misaonan'Andriamanitra tsika ny amin'ity andro ity izay andro lehibe tsy manam-paharoa eo amin'ny fiainan'ny fiangonana fa andro any no anolorana natolotra teo am-pevitra raha omaly moa ary apetraka hiasa eto amin'ny fiangonana ny mpitandrina voatendry ny mpihevitra raha ny soladabaritany tamin'ny alakamisy lasa teo ary dia izy no hitondra ny fandraisana ny batisa ny ireo asa vavolombelona moa zany dia ny batisa dia somatsy ho gagitsika hoe avy dia efa izy nanao azy fa efa mpitandrina nanomboka omaly izy teto amin'ny fiangonana zany sa zany efa demi délégué sisany ny faharoa dia ny fiarabatsika ny ray aman-dreny président synodaly mianakavy
dia miarabanareo zay tompoko miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zay a amin'ny anaran'ny fitsikema isotro fitiavana ary de mirary nysoa misaotra amin'ny fanaterana mpitandrina fa fantatro fa mahatratra any amin'ny 5 any mpitandrina na 12 any mpitandrina naterina hatramin'ny zoma fa de mba niangaranareo kely zay eto isotro fitiavana fa tonga etonareo nanatitra ny mpitandrina zay voatendry ka dia makasitraka riavana faly mandray nareo menakafo tompoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika dia fifaliana no ifandraisantsika ao anatin'izany ny mpitandrina andriany manana miaro soa zany a no hitarika antsika amin'ny asa vavolombelona avy hatrany ry avana malala rehetra ao amin'ny tompo ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ary ny fitariany fanamasina amen. Antsaina mpitiavana ny mpianakavy ny finoana izy efa mianaka mba hiakatra ty anoloana eo ihany koa ianareo ray aman-dreny birao ny fitandremana zay misy olo tena ny fitandremana manontolo ary andray aman-dreny mpitandrina délégué. Inariava araka nefa nambarany ray aman-dreny mpitandrina délégué tamintsika teo dia tonga eto izahay hanatitra ny ray aman-dreny mpitandrina zay hitondra indray ny FJKM isotry fitiavana takizao ary zany fanendrena izany amobao fa 9 avrily 2022 miorena tsara aza miova ho an'ny birao fiangonana sy ny mpihevitra raha ary ny FJKM isotry fitiavana laharana PS MSF 050 08 04 22 RS-AM A10 Antony fanendrena mpitandrina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy lay tompo ny fiantsona ny mpihevitra raha ny synodam-paharitany Antananarivo andrefana zay nivory ny alakamisy 7 avrily 2022 tao amin'ny FJKM mampanotokana firaisana araka ny andraiky ny voafaritry ny fotodalana sy fitsipiky ny FJKM andiny fa 720 sy 200 andalana fa 7 dia nanapa-kevitra fa tendrena hitondra ny FJKM isotry fitiavana Ramatoa Andriamanana miaro soa mpitandrina manambady an'Andriamatoa Razafindrakoto Erika izy dia mivoaka tao amin'ny toeram-panomanana mpitandrina fakulté Ambatondrakanga tamin'ny taona 370 mananjanaka 3 mianada iadidina atolotry ny birao ny synodam-paharitany ny FJKM isotry fitiavana izy ireo ny sabotsy 9 avrily 2022 ary manao ny asany avy hatrany amin'izay koa aoka hanao famondrara ny mpitandrina délégué miaraka amin'ny birao fiangonana sy ireo sampanasa ary asa sy fikambanana manao veloma finaritra sy mirary ny herin'ny faherezana fiadanana ho anareo manao sy n'izany ny président synodaly sy ny mpitantsoratry ny synoda paritany. Araka izany ry havana dia tonga eto isika hametraka hanatitra ireo ray aman-dreny ireo ka dia hanatrika izany koa isika amin'ny fandraisan'ny fiangonana rehefa natolotry ny ambaratonga-pitondrana ato amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ny hira fa 320 sy 200 no ataontsika andiny voalohany ihany mananjara ry Jesosy ny mpanomponao.
soratra masina amin'ny anarana izy tompo fa Andriamanitra tsy mba tsy marina anadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo voninahitry ny anarany raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany ary mbola irinay ianareo rehetra samy aneo zany fahazotony zany mba azo ny fahatokiana be ny amin'ny fanantenana hatramin'ny farany mba tsy hiketraka ianareo fa hanahaka ireo mandova araka ny teny fikasana amin'ny finoana sy ny faharetana. Amen. Zao ary dia mangataka solotena ny fiangonana amin'ny alalan'ny mpitantsoratra hanambara izany fanekena izany isika fiangonana kosa angatahana hitsangana. Manantitra ny fiarabanantsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy. Faly misaotra an'Andriamanitra izahay noho ny fitarihan'ny fanahy masina ka nanendrena Andramatoa andriany manana miarisoa mivady mba ho mpitandrina eto aminay. Mankatoa izany fanendrena izany amin'ny fofeny fifaliana izahay ka maneho eto masin'Andriamanitra sy ny synodam-paritany ny fahavononana iara-iasa aminy ho fampandrosoana ny fiangonana. Manaiky ny fitarihany araka ny fanekena efa nataony teo amin'ny fitsofandrano azy tamin'ny namoana azy ho mpitandrina izahay. Manohana azy amin'ny zavatra rehetra mety ilainy araka ny herin'ny fiangonana hampandeha tsara ny asan'Andriamanitra izahay. Tandrovanay fatratra amin'izany rehetra zany ny fanekena sy ny fanoavana azy amin'ny mahiraka solotenan'i Kristy azy eto aminay. Ary hiezaka izahay hanaja ny fitsipika fifampitondrana ao amin'ny FJKM. Raisinay ho atidy ny mitrotro ambavaka azy isan'andro mba hampandeha faingana ny asan'ny Tompo. Amen. Afaka mipetraka isika ry havana. So dia angatantsika ny ray aman-dreny mpitandrina mba hanambara ihany koa zany fanekena izany. Manantitra ny fiarabanantsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ry havana fiadanana ho anareo. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay noho izany teny mamy mampitombo hery sy etaeta hiara-manompo avy amin'ny fiangonana izany. Zava-dehibe aminay tokoa ny fandraisana sy ny fahavononana ary ny fanomezan-toko ny fiangonana. Ekenay ny fankatoavana ny fodi-dalàna sy ny fitsipiky ny FJKM sy ny fiara-miasa amin'ny synodam-paritany ary aminareo vahoaka an'Andriamanitra. Aray ny fahasaovan'Andriamanitra ny fiara-miasantsika ho voninahitry ny anarany irery ihany. Amen. Dia araitsanga sika ry havako. Noho izany rehetra zany ary dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina amin'ny anaran'ny synodam-paritany Antananarivo andrefana dia mametraka ny mpitandrina andreny manana miaro soa mivady ho amin'ny fitandremana isotry fitiavana izahay andray tanana anareo ary mitsodran'ny fiangonana noho ny fanekeny. Ary Andriamanitra ny fahasoavana anome anareo araka ny haren'ny voninahitra mba ho atanjahana amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo ahatanterahanareo izay fanekenareo sy nokasainareo atao eto amin'ny fiangonana. Amen. Vavaka isika. Endreny fifalianay Andriamanitra ny amin'ny fiombonana eto. Misaotra anao zahay ny amin'ny fahatanterahan'ny fotoana fametrahana ny ray aman-dreny mpitandrina ho eto amin'izao fitandremana izao. Tompo, ianao no lohan'ny fiangonana, ho marina aminay rehetra tokoa ny soratra masina hoe ny saina iray sy vava iray ny arana mankalaza anao Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tomponay.
dia isaorana ianao indrindra lay fahasoavanao tsy tambonay tononona amin'ny anaranao Jesoa, amen. Petraka sika ry havako. Dia isy olo tena ny maro ahandray tanana ny tena ho voninahitra izy tompo. Le anarana teo moa efa voatonina izy mivady fa le zaza no tsy hoe le zaza le tanora mbola tsy voateny narindra dia ny saina dia nomena mitadidy ainina fotsiny zany sika narindra dia ny saina dia nomena. Eto ry havana misaotra an'Andriamanitra ry havana ny amin'ny fahatanterahany fotoana fametrahana araka ny fomba am-piangonana. Mankasitraka indrindra ny ray aman-dreny mpitandrina délégué izay nitarika teto anivon'ny fiangonana nandamina ny asa rehetra niaraka tamin'ireo birao ny fitandremana manontolo. Mankasitraka anareo izay amin'ny anaran'ny synodam-paharitany satria dia tsapanay tokoa ny fizotra sy fandehana ny fandaminana ny asa rehetra izay fantatray fa tsy mora moa zany hoe fitondram-piangonana zany tsy isy fitondram-piangonana mora zany raha teo, kanefa dia totosanareo atsaka sy andavany zany andraikitra no tanterahanareo zany. Andriamanitra ny amaly fitianareo ary dia manantitra zany fisaorana izany amin'ny anaran'ny birao synodam-paharitany manontolo izay miombonaina miara-miasa aminareo hatrany amin'ny zavatra rehetra. Dia makasitraka indrindra tompoka efa fantatra efa henoko teo ihany moa ny hoe fotoana izay akasitrahana ny ray aman-dreny mpitandrina délégué ary dia makasitraka tsisy teny hoentina hanambarana izany hoe na hoe asolo ilay hoe misaotra tompoko fa dia ngamba ny ampy izay hoe misaotra tompoko. Dia mirary soa ireto ray aman-dreny izay hiara-onina amintsika eto indray eto isotro fitiavana dia ny tompo ane hombanareo hatrany amin'ny andraikitra sy ny zara fanompoana rehetra ahita ny fifaliana tahaka n'ireo vahoaka izay nanatona ny Jesoa tao Jerosalema fa izay araka ny perikopantsika teo. Ary dia mirary soa sy faherezana ihany keo ho an'ny fiangonana manontolo amin'ny fiombonana sy ny fiarahana manompo eto anivony ity fitandremana ity ary dia hoenka ny fitahim-panavy amin'ny tompo ny ianareo dia ho voninahitra Andriamanitra izany rehetra izany. Misaotra indrindra tompoko. One.
mandeha riavana iaraka iombavaka anatin'ny vavaka fangatana isika. Ry Jesosy Kristy tomponay, reny ny tonkiry tsy ho an'ny ampifitirery zany fa eny ho anay rehetra ny anomponao tompo Andriamanitra ya. Ianao le Andriamanitra andoaliany lohalika rehetra ka eny no avalona ianao ry Jesosy Kristy tomponay. Tompo tsy mpamonjy ny fiainana ianao tompo, mankasitraka. Raha nangataka teto zay ry tompo Andriamanitra mba anomezanao anay mpitandrina dia nahazo valim-bavaka izahay, mankasitraka fiaino hoe saotra indrindra tompo. Tondram-bavaka ihany koa zay ho an'ny sampana Dorcas sy ho an'ny vehivavy rehetra anatin'izao fitandremana izao. Omena azy ireo tompo ny hery ahitsoro lalandava, indrindrandrindra ao anatin'ny ankohonana. Ianao mahita ny fiainany tsirairay avy mba hampio izy ireo. Ao ireo izay efa mahazoazo taona tompo dia tohano hery avy aminao, hery avy amin'ny fanahy masina, ary ahita fankasitrahana mandraka hariva eo aminao izy tompo, hitombona ny fanantenana, hitombona ao anatin'ny fifaliana. Mba hampio izy ireo ahatratrarana ny tanjona izay fanametrahanao ao anatin'ny sampana. Hampio izy ireo na resaka ara-pitaovana, tolotsaina, ara-bola, resaka ara-kolona dia mba tolory azy zany. Hampio tompo ny Dorcas eto amin'ny FJKM mba tena ho vehivavy tokoa, ho marina, hitsoran'ny fahamarinana, mba hisin'ny fitahianao, fiarovanao araka ny teny izay fanomenao. Fa izahay ireto koa dia mangataka aminao tompo mba tena hoe hitsoro, ho marina hatrany, naizanaiza izay fanametrahanao anay. Dia tena hoe ho tanteraka tokoa fa ao anatin'ny fiarovanao mandrakariva, hiandamy anay mandrakarivanao naizanaiza izay alehanay, ninona izay ataonay. Dia indro ihany koa tompo manonona ny vavaka mangina ho anay tsirairay avy izay ka mba ianao izany. Saotra tompo, saotra sady ihany koa ny valim-bavaka izay efa atolotra ao anay. Ny vavaka dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, ary akambanay amin'ilay vavaka izay efa nampianarinao manao hoe Ray anay izay an-danitra, ho amasinay ny anaranao, ho tonga ny amin'ny fanjakana, ataonay sitraponao ny aty an-tany tahaka ny an-danitra. Meona an'iny ny anasazonay ary mamelany alikay tahaka namelany izay midika taminay. Aza mitondra ny fakapana manafahana amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Araka ny efa natolotry ny mpitandro soratry ny fiangonana teo dia ity koa no fotoana anehoantsika fankasitrahana an'Andriamanitra no nanirany ny mpanompony Andriamatora Ndriamisata Roger mpitandrina hitondra antsika nandritra ny 3 volana amin'ny mampitandrina délégué. Androso amin'izany isika ry havana ka antsona ety amin'ny altara ny mpitandrina délégué mivady, ny président synodal mivady ary ny biraon'ny fiangonana. Hitondra ny tenin'ny biraon'ny fiangonana dia ny anankiray aminay biraon'ny fiangonana ary anonona soratra masina sy vavaka kosa ny mpitandrina. Ny hira mo haiko tantaraina, hira fahaenina amby 30 amin'ny firana FFPM ny andininy voalohany no hitondrantsika amin'izany. Oh
fotoana tahaka izao kory havana dia antsona isika tompona andraikitra avy amin'ny sampanasa asary fikambanana mba hifarimbina amin'ity fampitondrana ity fa mahafaly koa ny mompopeo amin'ny fiangonana manontolo miarahaba sy mankasitraka ny mpitandrina ray aman-dreny izay efa ny sotrorono dia ny mpitandrina raha maolo miasolofo izay tazaneto ialantsiny tsy voatolotra tany am-piandohana ny fiarabana dia ny fiadanany tompo aminareo mivady sy ny taranakareo toraka izany koa ireo mpitandrina rehetra tazaneto a zoky mpiara-miasa miarabanareo ry havana. Manatitra ny fiarabanany fiangonana tompoko ary manasa antsika fiangonana hiara-hitsangana. Todika aminao zay pasteur Randriamsata Roger mivady. Misaotra an'Andriamanitra lehibe zay a nomena anareo nandritra ny 3 volana teto amin'ity fitandremana ity. Izy no nandamina ny zavatra rehetra, tsy mora zany hoe mitondra fiangonana lehibe anankiroa. Misy fivezivezena matetika atao, misy zavatra manahirana atao. Fa misaotra ny tompo nanome anareo hery, nanome anareo fahasalamana. Tonga nanao ny anjara didinareo araka ny fanendren'ny tompo teto amin'ny fiangonana FJKM Misotro Fitiarana. Misaotra anareo mivady ny amin'ny fandavateny, misaotra ny amin'ny fampianarana maro noraisinay taminareo. Andriamanitra manakaripahasoavana ny amaly fitia anareo. Ary dia misaotra ny tompo fa namaly vavaka atsika izy. Matetika ry havana dia zao mivavaka atao amin'ny pasteur Roger hoe ndao tsika angataka amin'ny tompo mba horoahany vetivety eto fa tsy hotazon'ny elabe eto ahazo mpitandrina raikitra Misotro Fitiavana. 3 volana monja dia nahazo mpitandrina raikitra tsika, misaotra ny tompo namaly vavaka. Ary mino zay fa nahita fifaliana nareo tompoko teto Misotro Fitiavana nanompo an'Andriamanitra dia zany fifaliana zany, zany fiadanan'ny tompo izany mbola irarinay anaraka anareo mandrakariva. Ary arak'ilay toriteny teo dia ny tompo hiandany aminareo mandrakariva ary hovavolombelony ny tenin'ny fahamarinana ianareo. Zao dia hitondram-bavaka ny mpitandrina. Izao no lazain'ny tompo tamin'ny taona fankasitrana no niainoko anao ary tamin'ny andro famonjena no amonjeko anao. Mety manadino ny zana amin'ony va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka naloky ny kibony? Eny mety manadino ihany izy, fa izao kosa tsy mba manadino anao. Amen. Izany no tenin'Andriamanitra aminareo mivady izay nilofo sy niazakazaka fatratra andrindra sy andamina ny fiainan'ny fiangonana teo amin'ny fahabangana sy ny sin'ny mpitandrina. Mety anadino ihany tokoa izahay, sanatria nefa izany fa Andriamanitra dia atsiaro anareo mandrakariva tsy mba manadino, mpanompo efa nofidiny tsy mba hariny. Hivavaka isika fiangonana ry havana. Misaotra anao zay Andriamanitra fa navelanao ahita ny voninahitrao ary andray ny fahasoavanao tamin'ny alalan'ireo mpanomponao mpitandrina ny rahanao ny fandimby teto amin'ity fiangonanao ity. Nanaharitra izy ireny na ny elina ihany ary mitodika aminao ny amin'ny nanirahanao ny ray aman-dreny mpitandrina Randriamsata Roger mivady ka nahafahany nametraka ny diatongony sy ny diatanany teto amin'izao fiangonana Misotro Fitiavana izao nandritra ny 3 volana izay tsy nananana mpitandrina raikitra. Hitanao tompo ny filofosany, hitanao ny fandavatenany, sy niafina taminao ny mafy izay mety niatrehany, anefa koa hitanao ny fifaliana anaty izay nivelomany nandritra ny fanatanterahany fanompony teto. Ankehitriny raha mijoro ny fiangonanao amin'izao tononay ho fotoam-pankasitrahana izao
dia ankasitrako tompo ny fifampitondranay engana ianao izay mahita ny aty fonay tsiraray avy amafiorona ny fankasitrahana tonononay ho an'izao ray aman-dren'izao sy ny ankonany ary tsy izany ihany fa ianao indrindra koa no ialo lalana azy amin'ireo zara fanompoana marobe sady sarotra sy sarobidy nankinona ho amin'izao ray aman-dren'izao tsy eo amin'ny efijeke masalema vaovao 7 hektara ihany fa amin'ny toerana rehetra izay iantsonao azy amin'ny sehatra rehetra izay ametrahanao azy raha eo mino izahay fa ny fanahy masina dia mbola ampiombona anay mandrakariva satria zanakao Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy izahay na dia eo aza mety tsy fahafana miara-miasa mivantana ianao kosa dia ampifanatrika anay amin'ny alalan'ny fifampivavahana noho ny aminao Jesosy Kristy ilay mpanalalana anay amin'Andriamanitra ray dia mianoka mamalia ny vavakay amen. Petraka ianareo ry havana. Araka ny volaza teo dia asambatra anay pastera ny anomeanao ny rakitra fahefatra dia andray fitenenana angano pastera. Ivavaka tsika tompo misaotra anao zay ry tompo Andriamanitray fa Andriamanitra tena niara niasa taminay tokoa ianao ary niara niasa tamin'ireo mpitandrina rehetra teto amin'ity fiangonana ity mpitandrina délégué rehetra ary taminay mpanomponao koa mpanompo tsy mahasoa ihany zahay izay tokony natao ihany no nataonay ary latsaka izay tokony nataonay azy ndraindraikeo maha olombelo anay dia mihoatra aloha izay tokony natao ary dia isaoranay ianao sy ifonanay aminao mandrakarivo ireny tompo dia mivavaka izay ho an'ity fiangonana ity ho fiangonana malaza tsy misy fiketronana na toy izany iara-miasa tsara ny mpitandrina sy ny fiangonana ary eo ambany elatrao mandrakariva dia ianao nitahirin'ny firaisan'ny fiangonana tsosimba ary ampiombona anay tsy eo amin'ny samy fiangonana ihany fa ny fiangonana samy hafa ihany koa ato anatin'ny efijegema dia hifandray tsara amin'ireo ambaratonga pia amin'ireo ambaratonga izay mikarakaraanay mivantana voninahitra ho anao izay natao ary fiadanana ho an'ny olonao naran'i Jesosy amen. Tsy manako zay na revana malala fa dia ny zavatra lazaiko dia ny fisaorana n'Andriamanitra telo volana monja ny teto fa tsy lava akory fisaorana n'Andriamanitra noho ny fitahiny ny asan'ny fiangonana marina ny vahoaka an'Andriamanitra fa tsy mifanerasera be akory tsika fa tena isaorana n'Andriamanitra fa nahitana ny fahendreny ny fiangonana ny fitiavantsika an'Andriamanitra ary dia mpanompo tsy mahasoa ihany zahay zay kely izay tokony natao ihany natao indray aza moa voatery nisy fanapaha-kevitra tsy maintsy nondraisina mety mafimafy ihany mety tafahoatra kely dia hifonana amintsika ireny raha inika mety nanafotoana kanefa moa dia zava-dehibe amintsika ny firaisan'ny fiangonana ka dia misaotra ry havana misaotra manokana ny biraon'ny fiangonana izay tena niara-ny asa ary sy nitandro asasarana mihitsy tamin'ny fiaraha-miasa dia misaotra manokana ihany koa ny vatiko satria tena marina tsy mbola nitondra azy teto mihitsy raha tsy voatelo androany zao ny antony dia tsotra aty amin'ity fiangonana sotro fitiavana ity amin'ny enina dia mivorona indray enina maraina ka dia mifoha amin'ny efatra maraina izy mikarakara ako mba handefa ako amin'ny enina ty zay le mahatonga azy hoe tsy teto mihitsy dia zay fisaorana ry havana dia misaotra ny ray aman-dreny mpitandrina izay notoizako asa teto tazako izy misaotra tompoko misaotra amin'ny fiaraha-miasa fa anisany anankiray mampandeha ny asa ihany koa reny mpanohizana ny asa reny ny afatra angambany dia hoe tsisy hoe afatra ho atao kory fa dia teny moa pastera teo hoe zay tsy manadino fa za miteny mihitsy hoe adinoa mihitsy ahako adinoa mihitsy ah fa io ny pastera izay napetraka siko dabartany dia miara-miasa tsara amin'ny mpitandrina fa ny mpitandrina délégué zany nandalo fotsiny zany dia adinoa zany ny farany izay veriko fa teny tokony ataoko dia ny hoe tandrovy mandrakariva ary atao faratapony ny fitandronana ny firaisan'ny fiangonana fa zava-dehibe zany mba tsy ho simba zany firaisan'ny fiangonana zany fa ao anatin'izany ny firaisan'ny fiangonana zany tsika dia mahazo antoka fa miara tonga any an-danitra tsika rehetra dia tapitra tompo fa dia makasitraka mirakitra fahefatra misaotra tsy maintsy miteny hony
misaotra anareo ny amin'ny fampitondrana, misaotra anareo ny amin'ny fankasitrahana ny ray aman-dreny mpitandrina délégué mivady izay ny raha eny synodam-paharitany tetona noho ny asa moa dia tsisy teny hoentina hanambara ny ao am-po, fifaliana avy ao am-po dia mankasitraka mankatelina anareo eto amin'ny FJKM mahisotry fitiavana satria dia ilay fitiavana ao am-ponareo tokoa no noloaranareo ka dia anatanteraka izany endrim-pitiavana zany ianareo dia mirary soa indrindra dia ny rehefa retirety indray pastera miaro soa dia rehefa retiretika izaho amin'izany mirary soa indrindra tainy tompo. Eny ary-havana dia hifanesy andalo manoloana ny mpitandrina mivady izay hoe ho adinoana hono zany. Ireto tompona andraikitra misolo tena antsika rehetra sady rary soa azy ireo. Toy izao manaraka izao ry havana no afatry ny birao Dorcasy fohy be. Arahaba ary ilay mahalala indrindra ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny famindram-po avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy ilay maty ho famonjena antsika. Sady miarabantsika no izao aladiny sampana Dorcasy izao no miarabantsika ihany koa no ny aladiny sampandrofia. Mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra hoy ny voalaza ao amin'ny Matio 9:5-20. Arak'izany ry rahavavy malala, manohy ny ezaka rehetra isika ho fanatotosana ny tsangam-bato 50 taona ilay tranona orintsika any Antsiranana. Efa mikely aina ny komity amin'ny fandavorariana ny asa saingy zava-dehibe ny tolo-tanana avy amintsika satria ny tao-trano tsy efa nirery koa alaoery havana. Ary dia mampiomana antsika sahady satria araka ny tetiandro ny fandaminana dia hitokana izany trano izany isika raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny 7 Aogositra 2020 any Antsiranana. Aorian'io no anatotosantsika ny fionam-be 12. Ny tompony hamaly soa antsika rehetra dia omeny asa tsara trano isika ho tanterahana anambarantsika n'izao tontolo izao ny hatsaran'ilay ny antso antsika ho isan'ny zanaka malala. Tahin'ny tompo hatrany ry Dorcasy sy ny ankonany. Ary fanahiniana natao farany am-pilazana ho antsika Dorcasy eto amin'ny fitandremana ho antsika vehivavy ihany koa araka ny voalaza ny ray aman-dreny mpitandrina izay nitoroteny teo dia mangataka antsika hanompo maso vetivety ny farany fandaharana ho fanetanana ny vehivavy izay maniry ara-dalana aminay ao anivon'ny sampana Dorcasy ary ho fampaherezana ihany koa izay efa Dorcasy eto an-toerana. Isika rehetra metsovetso-am-po izaho maky mangina Zora Marola anao feo lafika. Dorcasy, misaotra ary tompo amin'ilay fitondrana fa eny mpitiavana izay Dorcasy ka raiso ny aja sy ny federana fa mendrika anao tsy angasiasy. Nandritrareo taona dia hita mazana fa izay Dorcasy ny sedra ny mafy nefa ny sandrinao indro mitana kindreto tafita sy tena voatafy. Koindreto ny fonay fa midanadana ho Dorcasy anaiky ho filamatra ny fanatitray sy izay fikasana raiso mendrika ka tsy ambatra. Dia ho vehivavy aefa ny adidy ho Dorcasy anatygetra krefa mendrehana sosarobidy irina haritra ka hitoetra ho anao ny dera ny aja
zahay dorkasy nolotra zany filay fiadana na feno atsarana notovy aminay atrany hofinahitra andriamanitra irory. Tonga eo amin'ny famaranana izao tapany voalohany amin'ny fanompom-pivavahana izao isika riavana, ary dia mankasitraka antsika rehetra nanao zava-dehibe ity fanompom-pivavahana alahady ny sampandry fety. Araka ny nambara teo amin'ny raharaha ny fiangonana dia mitoy ary manompoka anio tolakandro amin'ny 5 ora ny fankalazantsika ny tompo mandritra ny herinandro masina. Samy anomana ny foampanantsika hiatrika ireny fotoana miavaka ireny isika mba ho tsara homana hitsena ny fandresenina Pasika. Mialoha ny hitsangana ny iray aman-dreny président synodaly anolotra ny tsodrano ho an'ny fiangonana dia hitsangana isika anao ny hira voalahatra. raisy nyjodrano izay tononona ho antsika amin'ny anaran'ny tompo. Tsy ny masoandro intsony no fanazavananao no ny andro, ary tsy fangarangarany volana no anazavanao, fa Jehova no fanazavananao mandrakizay. Ary Andriamanitrao no voninahitrao, tsy hilentika intsony no masoandronao, ary ny volanao tsy hisoka, fa Jehova no fanazavananao mandrakizay, ary ho tapitra ny andro fahalelovanao ho aminao aneny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Hivavaka mangena. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.